Eny misy tokoa ny vaovao miparitaka any amin'ny tambazotra serasera vao omaly zay na eno an'le resaka sy nahita dia niezaka miantso ny mpiara-miasa rehetra eny amin'ny toerana na ny tany ny fanamarinana marina na diso vaovao miely. Eto aloha dia diso tanteraka ny filazana fa hoe efa tsy ao am-ponja intsony ary efa lasa any ivelany hono ilay minisitra fitaterana teo aloha Andriamatoa Valérie Ramanjavelo. Diso izany ary afaka amarinina reo mpanao gazety fa mbola ao am-ponja ny minisitra teo aloha. Ny fampelezana vaovao tsy marina sy fanakorontanana saim-bahoaka eny ireny tambazotra serasera reny ka nanatsoavo fitondram-panjakana mahefa andray fanapahan-kevitra farak'izay hevitra amin'ireny olona mampihely vaovao tsy marina manakorontana saim-bahoaka eny. Mety misy antony. Fahitako an'le tranga aloha zao mety misy antony aloha fa fahitako azy hatreto raha an'ireny vaovao miparitaka omaly reny dia ramatoa minisitry ny fitsarana ny tena sibobena amin'ilay izy. Ny antony aty amiko zany dia hoe ny tsy fitiavana azy angamba na fanenjena ny ramatoa minisitry ny fitsarana izay itondrasako fankahirezana ny ramatoa minisitry ny fitsarana amin'ny didy sy amandraikitra izay sahanina satria hitantsika amin'izao fotoana zao miazakazaka be ny raharaham-pitsarana indrindra n'le fanenjena an'ireo olona tsy maty manota iverina fa tsy maty manota eto firenena ka zany rehetra zany mampitombo tsy fahakalany sasany azy fa tsy vahoaka akory fa sasany fahitako azy satria reny vaovao reny ny ankabeazany olona any ivelany miezaka manakorontana amin'ny tambazotra serasera aty an-tanindrazana. Izy moa mbola mianatra aloha raha ny fahalalana azy mbola prévenise izany hoe mbola fitazomana amponja vonjy maika no miatra aminy fa tsy mbola hoe nahazo saza raikitra ara-pitsarana izy. Izany hoe tokony mbola misitraka n'ilay hoe présomption d'innocence izy tsy tokony batabataina sy atao mahoraka be any amin'ny tambazotra serasera satria zavatra mbola karazana hoe aiahy satria prévenir le olona mbola aiahy no zavatra mahazo azy fa mbola tsy coupable izy attaqué mbola prévenir ka tokony mbola hisitraka zay présomption d'innocence. Ary manao ny enquête nao efa mandeha autour ihany. Misy efa ny enquête efa natao dia ny mbola miandry. Afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao oui miaraka amin'ny fampitorana. Dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mandray Dia mandalo fotsiny izahay eto mijery hoe ohatranao fomba ny condition de détention nareo aty sy ny izay moa zay efa mety amin'ny fifozana avaratrano dia mijery amin'ny fonja ka mba te hahafantatra hoe izy daholo ny efa voatsara dia izy mbola tsy voatsara. Androany fa enina ny volana jiona enina amby roapolo sy roa arivo kasika ny tsao na ny filazana amin'ny Facebook zay nisy nitatitra hoe tsy eto Madagasikara tsy eto avaradrano ny tenako dia araka hitantsika zao hoe misy fitsidinana nataony manam-pahefana eo anivon'ny ministère ny fitsarana zay tariny madame ministra dia eto ny tenanay araka an'izay koa hoe ny filazana hoe nisy vola nomena tamin'ny mpondram-panjakana ny madame le ministre sy ny misy mpiara-miasa dia lavitra tanteraka zany tsy marina ny fanenjena zao zay fa mpanaratsiana dia samby victime daholo zay anatin'izay dia manameloka tanteraka ny filazana ny fizarana sy ny fanomezana vola zay tsy misy efa telo volana amin'ny fisian'ny tena eto dia zay mbola miantry ny raha Manahoana ny condition de détention nao eto? Non dia araka ny hitantsika hoe manana trano dia misy raha misy zavatra hita dia atao hoe manaraka ny sony velona dia tsara ny condition zany ohatra fa hoavy amin'ny toeran-kafa. Ary manahoana ny enquête nao efa mandeha autour ihany? Misy efa ny enquête efa natao dia
ny mbola miandry afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao oui miaraka anao fampitorana dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mifandray dia miaraka amin'zareo zany hoe manao anazy zany dia araka lazaina hoe ara-dalàna tsara zany hoe sotro teta dia mbatana ohatra hoe misy ampiangarana zany navaratrany moa zay androany sabotsy fahaenina volana jona 2024 hijery ny fomba fitazomana na condition de détention ety amin'ny fonja ary voasambana izahay no nandeha taty hatramin'izay nandraisanay ny asa teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fataonay moa zao fitsidihana ny fonja zao ary dia nararotana ihany koa nitondra ny totsika fanazavana ny saim-bahoaka amin'ny izay zavatra mety mampiahiahy olona izay dia tehiteny foanatrano asa dia nino loatra izay zavatra tenena rehetra eo anatin'ny Facebook fa satria misy ny olona izay te anakirotan-tsaina fa ilaina ny mijery ireo fonja rehetra izay napetraka eran'ny Madagasikara ny mbola betsaka koa ny fonja izay mbola hotsidianay fa androany moa zany dia ararotina ihany koa ny mijery ireo izay olona voatazona ety mba ahitana ny fomba fiainan'zareo sy nitondrana ihany koa izay afatra mety nampitaina amin'ny aminay aty Farara. Salama. Merhaba tompoko. Salama. Salama tompoko. Amboninahitra lehibe tokoa nandrenesako anao androany Monsieur Ravelson Constant fa tena mbola mijoro ny andarisma amin'ny alalan'ny politika. Voalohany indrindra fijeriko manareo amin'ndrala ao anatin'ny émission dia tsotra. Rehefa miantso ny fanjakana fa hanao fanambarana ny filoha-pitarika. Tsy mbola miantso mpanao gazety privé ohatratsika mihaino zao izy. Dia fatany fa fanafana ny resaka raha inarona intsony ny resaka an'io fikaonan-doha io zao tsika ny zavatra tena marina dia tsotra na tsipy any amin'ny FFKM le izy za zany tsy hanao detay aty ambadika fa hoe aiza eto Madagasikara ny tsisy fiangonana ary aiza eto Madagasikara ny tsy hananany FFKM olombelona any zany ny tokony apetraka amin'ny famatrarana ny zavatra io iangany amin'ny fokotany commune district ary aty amin'ny faritany dia tonga aty ambony be aty fa raha ohatra ka ry zareo reo apetraka eo nefa tsy ohatra misy sehatra hitantanany azy io ihany io dia zavatra efa vita ihany ny atao ao dia efa ampijery amin'izay zavatra zay tsika ho anazy zany tena efa mba miandrandra ihany ahako fijery satria zay zao ny lalana masaka dia avike io zany zao sorodalana hoe fanovana amboary ara le izy raha ohatra ka mampety amin'ny Madagasikara le fanovana inona ny rafitra masaka ametan'le fahavana antso ny ataoko ho anareo ao anatin'ny FFKM satria nilaza izy fa mbola moro ny mpanao gazety antsoy daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra fa manana zavatra ho tenenindreo fa tsy ny TVM ihany akory ny mpanao gazety eto Madagasikara ohatran'io zao eo amin'ny taopy io manan'olombelona reo hoe ary mametraka tena fijery tena mipetraka any amin'ny tokony lalana leve zany le zavatra teneniny sa mijanona eo fotsiny ka za zany tena fary zao maheno anao manazava dia zany ny olona andrarisina amin'ny politika Madagasikara sotra indrindra ry Top Radio mamevonahitra Constant. Miara-palitsika ary dia manoman-tsaina tsika ho amin'ny fikaonan-tom-pirenena mampirisika ny rehetrarehetra mihitsy amin'izay zao fa mazava ny lalana. Ie ka izay indrindra le izy anjara biriky moa no etsika ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany satria manao any efa misy antso hafa raha sy nampitavina ndawary Apa merhaba ny Top Radio, merhaba ny vahiny, merhaba ihany koa ny mpiaino. Misaotra indrindra ny tenin'ny Monsieur Constant teo hoe adika ao amin'ny teny malagasy ny rafitra tiany vahoaka. Fa miteny zaho teo tondra mandeha hoe ny firenena anankiray ane tsy mety federena satria ny federena dia sambatra. Ka ny tsika fizakantena na ny faritra vany na ny faritany zay ometsika dia zay no tokony tenena anazy ary zay tsy dia mamparisika ny tenanay ahy tena no federalisme io fa atao teny piansa mifanaraka amin'izay zavatra ilaitsika volan'ny teny malagasy ihany koa moa zao dia ngamba fotoana mihitsy tokony
iasan'ny akademia malagasy amirenana n'izay atao hoe teny tokony hareniny fa maro be mialatsiny fa somary mivalapatra kely amin'ny mahateny malagasy zay matetika asika dia miteny hoe ny lafiny efatra sy ny zorony valo satria mieritreritra asika fa ilay lafiny efatra dia avaratra sy nanana sy mandrefana fa le zorony efatra sy lafiny valo satria le zoro dia ry alamady ry adizady ry adimizanona sy ny fa lafiny iny misy valo iny satria ny mizara roa anisan'izany daholo ao anatin'izany koa ty fitenena matetika hoe foiezaka zany tokony mba misy fanarenana fa dia misaotra monsieur Constant amin'ny sosokevitra hoe atao teny malagasy ny rakotra tadiavin'ny vahoaka satria zay ny tena fantany fa raha mbola hitra misy mahisy matsika dia osahirana misaotra tompoko misy ohatrany hoe pitsony le teny ilazana an'le zavatra fa tena manilika lasa hoe tsy anisan'ny mpiady-hevitra ntsony ny olona sasany rehefa ataonao amin'izany isy mazany le izy eto zany zao dia le fahefan'ny faritra isaky ny faritra ny ady-hevitra tsika antso manaraka andray efa teo amin'ny verina resaka fédéralisme le namana teo dia zany samy mpiady-hevitra amin'io anaty Facebook ihany dia nanontaniako olo fa inona mahatonga anareo ola Van-Dengo io fa inona mahatonga anareo tady ny fédéralisme izy hoe anao passeport fotsiny veo dia andanana any Antananarivo dia mivaliko izy tsy décentralisation ane zany fa compétence-na service satria izy manome passeport ny sampany ministère-ny sécurité publique any aminareo ngeo misy direction régionale ny sécurité publique dia ny angatahanareo zany hoe ameo fahefana le direction an'io anao an'io any aminareo any fa zao kosa ho atadio ny ambassady rehefa hiaka visa anareo tsisy ambassade de France anao consulat any aminareo ame visa anareo fa mandeha Antananarivo nareo hiaka ny visa anareo dia aveo nareo any Antananarivo koa ny avion andananareo makany andafy zany angely izy dia mampimenimenina zareo tenao fédéralisme raha ny fahazako azy dia zao hoe les compétences an'le administration territoriale io mivangongambangamba lazana azy ohatra hoe milaza fotsiny hoe ny inona ty momba ny domaine sy ny topographie any Moramanga nge misy fa tsisy any Anosy Benale ka raha tianao resaka tany olo Anosy Benale voatery makany Moramanga no fanamboto nefa ny fitoalina sy raha etsy ohatra zany koa ny Kanandilamena any Ambatondrazaka ny misy de compétence ohatra zany hoe ny tribunal administratif dia isaky ny ex chef lieu na province ny misy dia ahoana monga Ravelson Constant ny eritreretinao hoe raha manana olana mikasika ny fifidianana communal ny olona any afarany avaratry be sy Tsibiana antoliarany mandeha dia raha manana olana momba ny rafi-pitsarana ny olana any melefa tany ka hiakatra tribunal ina cour d'appel antoliarany mandeha dia za manao hoe komanina fenoy tribunal administratif sy cour d'appel isaky ny chef lieu de région dia fa manakaiky ny vahoaka nge zany fa za zany tsy mahafa inona le tiatsika atao am'le hoe décentralisation effective tsy tenenina fotsiny fa rehefa notaninao le olona hoe na député na notaniko an'izany hay tsy fantaniko hoe inona moa le atao décentralisation effective dia inona le hoe budget provincial dia nantaniko izy hoe anareo mitaky budget provincial fa ngao misy province ao sa misy fanjakana manome budget rafitra tsy misy zany angely manahirana eto hoe rehefa notaninao le olona kay tsy fantany akory ny zatra teneniny le miresaka fédéralisme tsy zatra fantany akory ny ao anatin'io ndre raiky anotan'izy tsy zatra hainy angely izy satria tsy misy manazava aminy zay ny loza eto dia manahirana dia za mbola miinsista foana hoe le rafitra itondrana an'le fanjakany kely ony maiky indrindra fa efa caduc ny constitution 4e république zany nanomboka tamin'ny octobre 2025 nametrana ny PRRM caduc zany amiko dia mila mametaka rafitra aloha itondrana an'le firenena fa za hoentina dahoara hoe le lohany extra constitutionnel fa manaraka intra constitutionnel za mbola tsy aranita histoire na firenena ohatra zany aloha naray ary tena mialatsiny za tsy manohitra ny fitondrana io fa milaza ny zavatra fantatro sy hitako saotra to entitsika amin'ny teny fakazona ary teny mampifanatona sy mampiombona ihany keo ahoana tsy manaraka ary miaraba tompoko miaraba antopo miarama tompoko miinsista hoe rafitra le rahalahy teo fa inona ty le lalàny hitondrana le rafitra andanana le rafitra ka impivoaja moa zany lalàny zany mipetraka ho azy io rehefa manana ny moral ny tsirairay
hiatrika fanovany zany moral ny etrehanany zany fijeriko zay tena mafisiko le teny le ray aman-dreny lehibe teo hoe miteny ampiasaina ao anatin'ny dinika ataotsika ity efa manilika sady le fetsifetsy le prendy ozy ianao moa filazanao azy manilika ho azy le prendy raha teny gasy tsy misy afa-tsy teny gasy ny ditsika hevitra ao anatin'io fa matetika mantsy ny zava-misy adika ary le tsy hoe ny teny malagasy no adika teny frantsay fa ny teny frantsay no adika teny malagasy de alao mihitsy ry zareo nandika azy miainga amin'le adihevitsika le tena amina teny gasy adihevitra amin'vao teo farany tsy tonga ho azy le sezina nataon'le député tena amin'ny fahafantarana ny lalàna ny teny frantsay any hoe en connaissance de cause le député no anao sezina nefa fantan'izao fa tsy manana zo amin'izany de tsy tonga ho azy neto manaty sasezina ny ary manaiky fotsiny tsy tonga ho azy zany sazy zany fatanareo ny ampiandrasana ny zay mety ho antso manaraka eo satria efa manomboka lina de lina ary te hiady hevitra mafiny amin'izay hoe ifampitondrana eto ny olona zany amin'ny hoe ataovy ao zay fanankekezana raha ho an'ny ministra teo aloha sady filohana antoko moa zany ny atoko fitambolangeliny raha zafindranetsy maniry Dieudonné Michel zao de hoe alao reo olom-boteny rehetra mba hiverina any amin'izay fokotany ny aviny mba ahafantatra hoe ahafantatra zany ny zavatra misy any any izy mandray anjara ao anatin'ny fikonan-doha ihany koa zany ary tsy hoe anao an'le hoe tsindry na teny midina fa mba iaina amin'ny olona any zany mahita hoe zao ny zava-misy marina ary zao ny tena etaetan'ny mponina ny fokon'olona zany amin'izay mety hoe fanovana ho atao eto daholo raisiny ty